Eo ny tontolony ara-diplomatika kosa nankalaza androany tetsy amin'ny Carlton Anosy ny 70 taona nahaterahany Repoblikan'ny Turquie. Fotoana izay nahafahan'ny ambasador'ity firenena ity moa niresaka ny fiaraha-miasany eo amin'ny firenena malagasy sy Afrika. Anisany noresahan'ny ambasador'ny Turquie ihany koa moa ny momba ny fisotry ny fifidianana fiodinana voalohany. Heureux car le premier tour des élections présidentielles tant attendues depuis des années à Madagascar ont eu lieu ce 25 octobre. Je suis sûre que ces élections réussies apporteront la prospérité et la paix à Madagascar. J'en profite ici pour féliciter la CES, la CENIT, l'Union européenne, l'ONU, le SADC et tous nos frères malgaches. Laza fa faly amin'ny fahatanterahany fifidianana filoham-pirenena fiodina voaloha izay nitanterahana ny zoma 5 oktobra lasa teo ny ambasador'ny Turquie miasa simony eto amintsika Ramatoa Artemis Samer nandritra ny lanonam-pankalazana ny 70 taona ny Repoblikan'ny Turquie. Tao anatin'ny lateniny dia tsy adin'ity diplomaty ity ny misaotra ireo rehetra ny farimina tamin'ny fanatotosana ny fifidianana. Anisan'ny saorany manokana ny CES, ny CENIT ary ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC ary ny vondrona Europeanina izay anisan'ny nanampy ara-bola sy ara-teknika tamin'ny fanatotosana ny fifidianana fiodinana voaloha. Nous estimons avant tout que la signature de l'accord de libre-échange, de l'accord d'exemption de la double taxation et l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements seront des instruments de base efficaces pour donner un nouveau souffle à nos relations économiques et commerciales. Nous sommes prêts à enrichir la coopération économique et à partager avec Madagascar la vaste expérience économique de notre pays dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le tourisme, l'industrie, l'énergie et la construction d'infrastructures. Mikasika ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Turquie kosa dia nilaza ny ambasador'ity firenena ity fa tao anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy no nametraka ny maso ivoany teto Madagasikara i Turquie ary nanohana hatrany an'i Madagasikara teo amin'ny sehatra samihafa, anisan'izany ny lafiny sosialy. Nosoritan-dramatoa Artemis Samer fa hitohy ary hamafy hatrany izany. Anisan'ny vina napetrany ny ahatanterahana ny fanaovan-tsinio amin'ny firenena roa tonta ahatongavana ny fifankanakalozana ara-barotra malalaka eo amin'ny Madagasikara sy Turquie. Ny ministra misana amin'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay ministra ny solo-toerana ny ministra ny raharaham-bahiny dia nanoro-tsoritra ny mombana dingana vitan'ny Turquie. Nous célébrons la victoire de la guerre de l'indépendance menée par Mustafa Kemal, ayant conduit à la signature à Lausanne d'un nouveau traité en 1923 et qui a mis fin à celui de Sèvres signé en 1920. La Turquie est devenue une grande nation, le 17e économie mondiale, avec 786 milliards de dollars US de produit intérieur brut en 2012 et membre du G20. Marihana fa ao anatin'ny G20 i Turquie maneran-tany dia firenena fahafito ambin'ny folo matanjaka raha teo karena izy ary fahenina kosa ny toerany ao Eropa ary ny ho tonga firenena fahafolo matanjaka indrindra eran-tany amin'ny taona 2024 no fanamby apetraky ny gouvernemanta turc. Eo amin'ny lafiny ara-diplomatika dia anisan'ny amafisin'ity firenena ity nanomboka ny taona 2024 fiara-miasa amin'ny Afrika. Nanokatra ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny fametrahana maso ivoany amin'ny firenena samihafa eto Afrika izy. Ary amin'izao fotoana izao dia firenena 5 eto Afrika no misy maso ivoany raha toa ka firenena afrikanina 9 no manana maso ivo ao Ankara renivohitra Turc. Anisan'ny faniriana napetraky ny ambasador'ny Turquie eto amintsika ny ametrahan'ny Madagasikara ny maso ivoany any toerana.